Ampitomona amintsika manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ity no asabotsy 5 martsa 2024 izay andraisantsika amin'ny mofinaina ho antsika anio dia Samuel voalohany toko 15 andininy 2:12. Samuel voalohany toko 15 andininy 2:12. Vavaka sika dera sy misaotra anao zay raha eo fa manakambara aminay manakariva ianao. Koa mpandiny feretra zay tsy avy aminao foka andeha ny teninao zay ary anakoako aty anatinay ny teninao ka ho fantatray indray fa ny teninao dia faniny tombotray sy fanazavanao amin'ny lalanay dia me mandrakariva ny teninao zay tompo mandehananay araka ny sitraponao i Jesosy Kristy lay tianay amin'ny fitiavana sy mety levinao. Amen. Ny Samuel voalohany toko 15 andininy 2:12 no akatsika afatra ho antsika dia ny mofinaina voalahatra anio amin'ny anaran'i Jesosy. Ao Samuel tamin'ny Saoly. Jehovah nanieka hanositra anao mpanjakan'ny Israely olona. Koa ankehitriny mino ny teny Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Voaliko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia namotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypte. Koa mandeana ankehitriny ka mameneza ny Amalekita ary angano zay rehetra mety ho azy ka aza asiana miangana fa vonoa avokoa na lana vary na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boky. Ary Saoly namono ny olona ka nandamina azy tao Telaima dia hoetsy ny mandeha tongotra ary ialina ny lehilahy amin'ny Joda. Ary Saoly dia tonga tao tanàna Amalekita ka nanolotra tao an-dohasary. Ary Saoly tamin'ny Kenita andeha miala ianareo ka midina hiala amin'ny Amalekita fa andao miaraka riako aminy ianareo fa ianareo na nisy soa ny zanak'Israely rehetra fony izy nivoaka avy tany Egypte ka dia miala tamin'ny Amalekita amin'ny Kenita. Ary Saoly nameny ny Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifiny Egypte ary azony Sambila Agaga mpanjaka Amalekita fa nivoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny latsabana. Fa Saoly sy ny olona tsy namony any Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa, ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry sy izay tsara rehetra fa tsy fony ho naringany ireny fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany any avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuel teny Jehovah nanao hoe maninona aho no nanaovaka ny Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natateraka ny teny. Dia tery Samuel ka nitaraina tamin'ny Jehovah mandritry ny alina. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny hoe mino ny teny Jehovah. Mino ny teny Jehovah hitantsika izany amin'ny toko 15 tapany faharoa manao hoe tapany faharoa amin'ny 2:1 manao hoe koa ankehitriny mino ny teny Jehovah ianao. Koa ankehitriny mino ny teny Jehovah ianao. Ravina milalo amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra dia tsy avelan'Andriamanitra hiverina any aminy raha tsy efa natateraka sy nanirana azy. Min'Andriamanitra teny i Samuel mba andringana ny Amalekita dia nataony tokoa izany andringany avokoa saingy tsy nataony manontolo fa i Agaga sy izay zavatra tsara andrina tsy mba naringana. Zay ratsy araka ny verany dia naringany avokoa fa nataony Sambela Agaga sy nazo ondry amanosy sy biby fiompy zay tsara rehetra dia nangorony. Eto dia niteny Jehovah tamin'ny Samuel hoe maninona aho no nanaovaka ny Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natateraka ny teniko. Maninona aho ny nanaovaka ny Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natateraka ny teniko.
rehefa toizana zao vakiteny zao gava dia miverindro mihitsy ato hoe Saoly dia tsy neken'Andriamanitra mitondra any Israely intsony. Saoly dia tsy neken'Andriamanitra mitondra ny Israely intsony. Averiny zany eka amin'ny 1:20 manao hoe fo Samuel sitraky Jehova moa ny fanaty-radona sy fanaty kafalatsa-drano mihoatra noho ny meno feno Jehova amanahaka ny tsara noho ny fanatika ary meno tsara noho ny tsaborany ondolahy. Lazainy eo amin'ny 9:13 satria nandany teny Jehova ianao dia milaviny tsy mpanjaka. Averinindray eo amin'ny 9:19 fa ianao efa nandany teny Jehova ary Jehova kosa efa nandanao tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony. Tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony. Milavina Saoly satria tsy nandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy nitanterahany feno ny tenin'Andriamanitra fa apahany. Efa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra tsika na dia apahany fotsiny aza no tsy tanterahantsika fa ny apahany kosa tanterahantsika dia namany tsy nakatoy ihany zany amin'ity andro an'ity gava. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ianao raha tsy feno fankataovana ny teniny amin'ny fiainanao manontolo. Tsika raha teo moa efa mivavaka dia manao hoe ataony e sitraponao dia tany tahaka ny anan-danitra. Tsy lombava fotsiny zany fa tena ho fiainako sy ho fiainanao ambara-piavan'i Kristy. Koa mino ny tenin'i Jehova ary ao kankataovintsika ny teniny. Satria ny tsy fankataovantsika ny teniny dia mahatonga antsika milavin'Andriamanitra. Ho tsy akasitrahan'Andriamanitra. Zava-doza nge zany tsy akasitrahan'Andriamanitra zany satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika dia fahafatesana no anjarantsika. Koa amin'ity andro an'ity mamaly ny faratsiana mamaly atsika izay miala amin'ny teniny sy tsy mankatoy ny teniny. Zany natoy faratsiana koa amin'ity andro an'ity. Miantso azy sy miantso anao ny tompo. Aoka tena hieny ny teny tompontsika tokoa ao fena fankataovana azy. Fa raha manao an'izany tsika dia akasitrahan'Andriamanitra ary tanteraka amintsika ny teny hoe fiadanana teo ambony tany ary voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary fiadanana mety ambony tany ho an'ny olona akasitrahan'Andriamanitra. Koa miteza zasy ianao olona mba akasitrahan'Andriamanitra fa tsy ho lavina ka tsisy fiadanana ho asy ianao manomeza voninahitra an'Andriamanitra ny feno fankataovana azy ny feno fanajana azy satria raha izy aiza zay aja atompotsika azy. Raha tompo izy aiza zay tahotra antsika azy satria ny fatahorana an'Andriamanitra ny voarom-pahendrena sy voarom-pahalalana. Dia aoka tsy ho tia amin'ny teny fotsiny fa tena ho tia amin'ny atao fa maro mantsika no manaiky an'Andriamanitra ny teny fa mandà azy kosa amin'ny ataontsika rehetra ka tsy akasitrahan'Andriamanitra zany tonga laviny sika raha manao an'izany. Amen. Misaotranao zay raha eo fa miantso anay ianao amin'ity andro an'ity. Feno fankataovana anao fa tsy hopeny manadiny fotsiny na akatoy ny teny amin'ny apaha fotsiny fa tianao zay tena ho feno fankataovanao amin'ny ataonay rehetra. Ary tsy teny loam-bava fotsiny zany fa tena ho fiainana isan'andro anandro mba ny fitarian'ny fanano masina. Dia mivavaka manokan'izay tompo mba tairinao amin'ny alalany fanano masina zay mba hiala amin'izany ratsy fanaonay zay manaiky anao amin'ny apahany fotsiny fa tsy na feno fahaloran-tenao anao. Dia aboary zay tompo mba ho feno fahaloran-tenanao iny amin'izao farany anandro zao. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe ane zay nandanitra masina ny naranao ny tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Menay niny anina sahazo anay ary mamelany erikay tahaka na melana izay midika taminay aiza mitondra anay mifankampana fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano tononona amin'ny anaraisana ka fanamasa zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ane ny tompo ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavinareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo
manarara ny tavany aminareo any ny tompo ka manome anareo fiadanana matoky izay ny antso anareo satria izany maneho izany. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.